Mbola nitohy hatrany ny fitokonana nataon'ny mpiasa amin'ny paositra malagasy tetsy amin'ny foiben'ny paositra sy ny ministeran'ny paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny Aitao Arakajy Mirindra. Ny fanesorana amin'ny toerany, ny minisitra Andriamanohisora Mahery Jaona no takiany ireto mpiasa ireto, tsy eken'izy ireo raha ny filazany ny fanerenan'ny paositra malagasy hamatsy vola nitetika asa ministera araka ny nambaran'ny Jeanne Nancy Razafindray-be, mpitondra tenin'ny syndika eo anivon'ny paositra malagasy nandritra ny resaka nataony tamin'ny mpanao gazety androany alakamisy. Takian'izy ireo ihany koa hoy izy ny famerenana ny fanamboarana ny foiben'ny paositra eo Antaninarenina izay may nefa tsy nisy fanamboarana hatramin'izao. Eo ihany koa ny fanajana ny lalàna maneho fa mahaleo tena tanteraka ny paositra malagasy. Efa nisy hoy izy ny fampiresahana tamin'ny ministra talohany nanaovana ny fitokonana saingy tsy nohenohin'ny ministra ny fangatan'izy ireo. Iena ny fotoana landy ho an'ny mpandeha amin'ny lalana mampitohy an'ny Talatamatsi Akorondrano any amin'ny tapany faharoa amin'ny volana Jolay no anomboka hiasa ireo fiara fitateram-bahoaka mampitohy an'ny Talatamatsi Akorondrano mandalo amin'ny lalan'ny Frankôfonia Antsarasaotra araka ny loharanom-baovao avy ao amin'ny ministeran'ny fitaterana sy ny fizahantany ary ny toetry ny andro. Efa tamin'ny septambra 2024 no nanaovana ny antsy faharoa nataon'ny ATT tamin'ireo orinasa andray an-tanana ny zotra. Orinasa iray tao anatin'ireo namaly ny antso no hitantana izany araka ny nambaran'ny Dina Rakotomalala tale jeneralin'ny fitaterana nandritra ny fitokanana ny lalambe mampitohy ny bypass sy ny Maremasay. Zotra miisa roa vaovao andalo amin'ity lalam-baovao ity ihany koa mbola andrasana isokatra ary mbola tsy maintsy andalo dingana maromaro anefa vao afaka hiasa. Nanomboka nanao fitokonana ihany koa ny mpiasa mpandraharaha tao amin'ny Universitén'i Tomasina androany alakamisy. Ny fandoavana ara-potoana sy amin'ny fotoana tsy miovaova ny karaman'izy ireo no anisan'ny fitakiana ataon'izy ireo. Takiany ihany koa ny hanomezana azy ny tampi-karama maha teknisiana izay mitentina 520,000 ny karama isam-bolana. Nanomboka tamin'ny taona 2024 no voalaza fa nahanton'ny ministera ny fandoavana azy ity ary namindrana izany ao anatin'ny teto-bolan'ny université. Tsy manam-bola ampy handoavana io tampi-karama io anefa ny université raha ny filazan'ireo mpiasa mpandraharaha. Nangataka ny anaovan'ireo mpiasa mitokona ny service minimum ny avy amin'ny fitantanana ny université saingy tsy nanaiky niverina hiasa ireo mpitokona raha tsy mivaly tanteraka ny fitakiana.